Fiangonana Adventiste Malagasy eto amin'ny Île-de-France dia manolotra ho anao. Noavaozina, noavaozina. Famelabelarana ratsoratra masina iarahana amin'ny pastora Andriaparatiana Fanera izay mitondra ny lohahevitra hoe ny faharetan'ny finoana. Eo ihany koa ny famelabelarana ara-pahasalamana izay mitondra ny lohahevitra hoe manova ny fiainana ny fahasalamana. Izy io dia iarahantsika amin'ny profesora Andria Manarivo mba amin'ny lalatina. Manara-finaritra ary tompoko. Anondrika antsika isika hivavaka.
vainay tsara indrindra any an-danitro misaotra anao indray zahay satria tafahoana eto indray amin'ity hariva ity. Misaotra noho ny famindrapo sy ny fitatranana mahagaga izay nataonao taminay tsirairay avy ka afaka eno ny teninao indray zahay. Aoka ny fanahinao masina hitsiro-tsainanay mandrakariva ary hanome fiadanam-po anay tsirairay avy ianao. Tahiony any tokantrano tsirairay avy mba hita famindrapo, hahita fifariana amin'izao takariva izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarahaba-nao Miriam. Miarahaba-nao ihany koa Ranaratoky. Ary miarahaba ihany koa isika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka izao conférence izao. Andeha ho jerentsika indray avy ny famitinana, ny loha-hevitra izay nijerentsika omaly. Eny ary, omaly isika dia nahita loha-hevitra anankiray izay tsy mamono anao ny adin-tsaina raha tsy avelanao anao izany. Mino aho fa afaka nanovo hery isika tamin'ny alalany izany loha-hevitra izany. Ny androany indray dia jerentsika ny hoe tsy miseho tampotampoka ny homamiadana na ihany koa ny cancer. Tena loha-hevitra lehibe tokoa izany ary efa maniry sady any andeha hiaina izany. Ka inona ary no andrasantsika? Andeha ho arahantsika izany amin'ny professeur Andriamanarivo Mamlalatiny nitondra izany amintsika. Koa dia miano finaritra. Tonga eto amin'ny andro faefatra isika anao fa melabelarina momba ny homamiadana na ny cancer izany. Le cancer n'arrive jamais par hasard. Ny homamiadana dia tsy tonga foana na par hasard izany. Fa ny homamiadana dia vokatry ny fiainan'ny olombelona tsirairay avy. Vokatry ny zavatra miseho anivon'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Azo atao tsara zany miaro ny fiainantsika androany ary azo atao tsara miaro ny fiainantsika rapitso contre an'izany cancer izany. Ny atao hoe cancer dia tena mampatahotra tokoa raha vao miteny hoe cancer dia na homamiadana dia matahotra. Ary dia mamely ny fianakaviana tsirairay avy, mamely ny firenena tsirairay avy, ary mamely ny génération tsirairay avy. Misy ny antitra ary misy voazaza kely dia efa voan'izany cancer zany. Amin'ny mampandidy ahy dia misy karazana cancer anankiray animbohaka ny zazakely dia efa voan'izany cancer izany. Fa amin'ity arivo ity nefa dia misy vérité essentielle anankiray, zava-marina anankiray izay tiako lazaina amintsika manao hoe ny akabeazan'ireo, une grande partie de ces cancers peut être évité. Azo atao tsara ny misorona ny akabeazan'ireo karazana cancer ireo. Ary natao hoe ny fisorohana na la prévention est notre arme la plus puissante. Ny fisorohana, ny fitaovam-piadiana tsara indrindra sy mafy indrindra ialana amin'izany homamiadana izany. Satria prévenir c'est protéger. Misoroka dia miaro. Prévenir c'est sauver des vies. Ny fisorohana dia manavitra fiainana olona be dia be izany. Ho jerevantsika androany ary hoe inona marina moa natao hoe cancer ity? Inona natao hoe facteur de risque? Inona aby no tena mahatonga ny olona anankiray voan'ny cancer? Ary farany dia hoe inona fomba azahoantsika manena, mampiena n'izany risque na cancer na fahazahoana zany homamiadana izany. Jerevantsika eto ary inona ary moa natao hoe cancer? Raha ny cancer zany dia ataoko amin'ny terme tsotra izy manao hoe c'est une croissance incontrôlée de cellules anormales. Zany hoe eo amin'ny vatantenan'ny olombelona anankiray, eo amin'ny taova anankiray ny olombelona anankiray zany misy développement anarchika, mitombo tsisy ohatr'izany, ny sela anormal. Ary tsy voacontrôlé intsony. Contrôlé zany dika zany le défense amin'ny vatantenantsika. Raha misy microbe manko zao eto amintsika eto dia misy microbe kely io dia tonga avany le défenseur tonga dia resy. Fa le cancer tonga avany défenseur fa tsy afaka micontrôler an'le cellules anormales. Développement anarchique incontrôlé de cellules anormales, zany natao cancer.
Ary fa maninona zany no tonga eo vatateniny olona anankiray dia tsotra ny atao hoe ADN des cellules. Io le tena maha-olombelona ny olombelona. Les ADN des cellules subissent des agressions. Ary zay ny tena mavoan'ny cancer. Miatrika ataontsika hoe agression loatra reo sela misy ny ADN reo. Dia ino zany agression zany? Agression toxique. Hitantsika tsirairay avy izy rehefa avy eo. Toxique. Inflammation. Karazana inflammation maro samihafa. Ny stress oxydatif, les oxydants. Ny virus. Ny erreur en mode de vie. Zany hoe tsy fahaizanao mandanjalanja amin'ny fomba fiainanao. Zany rehetrarehetra zany no ataon'le miagressé ny ADN ny nivon'ny cellule. Ary zay mahatonga ny olona voan'ny cancer. Raha tsisy an'ireo agression reo zany, tsy tokony tsy aninona mihitsy ianao. Tokony tsy voan'ny cancer mihitsy ianao. Fa misy nefa ny olona anankiray, misy amin'ireo anankidimy reo, sady toxique. No mihinana oxydant be da be, no mihinana virus be da be, mihinana manao erreur de mode de vie, dia zay mahatonga le olona tratran'ny cancer izany. Amin'ity nefa rivoty nefa dia tsara milaza amintsika fa manao hoe 40% des cancers sont évitables. Azo atao itsara ny mievite ny 700 ny homamiadana izany. Ary dia tsy maintsy misafidy zavatra atao ianao mba azahoanao miaro amin'izany cancer izany. Reto aby zany ny atao hoe facteur de risque. Reto mahatonga ny olona anankiray ho tratran'ny cancer. Ny facteur de risque zay voalohany ataontsika number 1 na numéro 1 dia ny fifohana cigare, le tabac. Io tabac io dia tena grave. Mialatsiny fa eto anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao dia tena ny fiarahamonina mihitsy mamono ny vahoaka satria varotana le cigare. Dia eny amin'ilay paquet-n'ilay cigare dia tonga dia efa tenenina mihitsy hoe la cigarette tue, vous tue. Dia ampiseho mihitsy le sarina homamiadana ny avokafoka, homamiadana any amin'ny vavony any. Dia mbola misy mifoka cigare any, dia mbola misy mividy ary. Ary io usine na resaka tabac io no usine tena be vola indrindra eny anivon'ny firenena maro samihafa. Nefa ny cigare io dia mahatonga ny cancer des poumons, homamiadana ny avokafoka, cancer de la bouche. Hitanao le direct iny le foka cigare dia ajanony eo mivavy eo foana le cigare may iny. Cancer de la bouche, cancer de la gorge, may any anatin'ny tenda any. Cancer de la vessie, any amin'ny tatavy any. Cancer du pancréas, be dia be tsy tambisaina. Ny karazana homamiadana vokatry ny fifohana cigare io. Arrêtez de fumer. Zay, arrêtez de fumer, diminue rapidement le risque du cancer. Faut aingana kely mihitsy. Nafantatra olona anankiray voan'ny cancer des poumons. Foka cigare be izy efa des années dia voan'izany cancer des poumons zany. Dia inona zavatra aseho? Tsy vitany hoe voan'ny cancer, izy le voan'ny cancer iny tonga ny Covid. Dia hita masoko mihitsy namako izy io. Hita masoko mihitsy ny fijaliny, ny fanariny aina. Jalijaly. Satria voan'ny cancer sady voan'ny Covid. Il faut arrêter de fumer ajanony ny fivohana cigare. Ny faharoa facteur de risque faharoa dia ny alimentation déséquilibrée. Mahatonga ny homamiadana zany, fihinanana siramamy be loatra. Ny sucre zany, non seulement c'est un voleur de vitamines, mpangalatra vitamine, fa tena anisan'ny tena facteur de risque amin'ny cancer mihitsy ny fihinanana siramamy io. Ny faharoa dia ny fihinanana le hoe aliments transformés, les boîtes de conserve efa hita tamin'ny andro voalohany. Ny fihinanantsika an'ireny zany dia anisan'ny facteur de risque koa miresaka sakafo. Ny fihinanana hena mena zany na viande rouge. Alao mihinana trondro rehefa te hihinana hena.
na mionana akoho. Ny tsy fihinanany indrindra ny fruit sy ny légume dia tena mahatonga ny omamiadana. Farafaratsy ny isaranitra nandro. Raha tena toromarika va ty amina dia tsotra. Farafaratsy ny apatelo ny sakafo hoaninao dia tokony fruit sy légume avokoa zany. Mamahiny ianao raha ohatra ao anatin'ny ray andro ianao dia frity, steak, rehefa tonga ny hariva dia paty fotsiny hoaninao. Mamahina raha tsy mihinana voankazo mihitsy ianao mandritra ny ray andro. Zany anatin'les facteurs de risque. Une alimentation riche en végétaux, zany ny végétarien, ny végétal rehetra, ny végétaux rehetra dia miprotéger contre plusieurs cancers. Ary zany mahatonga ny olona izay tena hoe misy population eto anivon'ity zao tontolo zao ty dia tsy mihinan-kena zareo dia tsy dia tena ahitana cancer. Tsy dia tena ahitana cancer zany. Any Inde any misy tribu any Inde any dia tribu végétarienne izy ireo tsy mihinan-kena mihitsy. Dia tena cancer zany tena hoe tena kely dia kely mihitsy ny risque na cancer noho ny zany tsy fihinanana hena izany. Ny fahatelo dia le hoe surpoids na sédentarité, matavy loatra, mivoraka loatra, le mipetra-dava, le sédentarité. Ny atao hoe gras dia mifavoriser zavatra be dia be ny mivatantenan'ny olombelona ray tsirairay avy. Anisan'ny voalohany le inflammation voalazantsika teo. Ny atao hoe gras koa, le tavikena koa io dia mahatonga ny hoe déséquilibre hormonal. Ary zany mahatonga ny olona matavy reny lasa voan'ny diabète rehefa avy eo. Satria hoana tsy entsina daholo ny zavatra rehetra rehefa ny sela any tsy afaka miditra anatin'ny sela ntsony. Ny glucose izay sakafon'ny olombelona, ny sela tsirairay avy dia lasa voan'ny diabète le olona izay matavy reny. Ny gras koa dia mahatonga ny cancer du sein, cancer du côlon, cancer de l'utérus. Ny fihinanana zavatra matavy loatra. Ny fihetsiketsehana, ny fanaovana fanatanjahantena isan'andro dia anisan'ny fanafody hiatrehana amin'izany. Fahaefatra, anisan'ny facteur de risque dia ny alcool zany. Même en petite quantité, l'alcool augmente le risque de cancer. Voamaly tompoko lasy tovovavy raha lany namako tena akaiky dia akaiky azy 10 taona monja novoan'le ataon'le cirrhose du foie satria misotro toaka. Voan'le cirrhose du foie dia lasa ohatran'ny carton, le aty carton tsy afaka miasa ara-dalàna intsony. Dia rehefa carton tsy afaka miasa ara-dalàna intsony dia manao an'le hoe insuffisance hépatocellulaire, vokatry io alcool io dia lasa mivotovoto ny kibo, votovoto ny tongotra. Faninazy ny tena fefarany dia nanao an'le hémorragie taty amin'ny œsophage taty dia niteraka amin'ny fahafatesana izany. Ny alcool zany dia tena manimba be mihitsy ny aty. Ary ny alcool dia mahatonga cancer du foie. Ary ny alcool dia mahatonga ny cancer du sein, cancer de l'œsophage sy ny bouche. Ny vava sy any anatin'ny lalakanina rehetrarehetra dia voa daholo amin'ny alalan'ity alcool ty. Anisan'ny facteur de risque koa dia les infections. Dia ny infection rehetrarehetra any anivon-tranondraha zany anatin'ny col de l'utérus any anatin'ny vatantenantsika any ohatra ny hépatite, les hépatites reny ohatra dia anisan'ny tena mampatonga ny olona voan'ny cancer izany. Ny fanaovana vaksiny amin'ireny karazana infection reny dia manavitra any reny amin'ireny karazana cancer ireny. Inona aby ary ny prévention izay tokony ataontsika? Ny voalohany dia hoe manger pour protéger. Misakafo mba ahazoana misorona. Dia voalohany légumes be dia be, fruits be dia be, ny fibra be dia be, légumineuses be dia be, ny tsaramaso, ny voanjobory, ny karazana légumineuses rehetrarehetra, ny noix be dia be ireo. Dia tena ilaina hohanina isan'andro. Malatsina fa resaka fruit anankiray izay tena
manana vertu mihitsy dia ny citron zany. Ny citron anankiray fotsiny dia non seulement tsy vitany hoe manome vitamine C, fa manana pouvoir antioxydant goavana be mihitsy ary manadio ny sela rehetrarehetra mihitsy. Ny karoty koa ohatry zany koa dia tena manana pouvoir antioxydant, manadio ny vatantenantsika tsirairay avy mihitsy rehetra. Meteza mihinana an'ireny karazana zavatra ireny isika. Faharoa, ahenao ny sucre, ny siramamy zany, ny fihinanana siramamy. Raha azo atao mihitsy ary dia aloha tena tonga dia tsy mihina siramamy fotsiny zao. Satria ao anatin'ny sakafoantsika dia misy siramamy daholo. Ialao koa réduisavo le hoe friture ty tena zava-doza ty. Le friture rehetrarehetra dia tena zava-doza mihitsy satria misy substance cancérigène grave be mihitsy. Iny le maintimainty maskitanao iny, iny le maintimainty grillade-nao iny, dia ça contient beaucoup de substances cancérigènes grave be. Ka raha iny foana no haninao isan'andro dia zava-doza mety hiteraka an'izany cancer zany. Ny fihinanana produit industriel koa efa voalaza teo, zay tena misy produit chimique any anatiny dia manimba ny vatantenantsika ary mety hatonga antsika voan'ny cancer izany. Les viandes transformées, le saucisson et les boîtes de conserve reny, viande conservée reny zany mila ialantsika izy reny. C'est très simple zany, que ton aliment soit ton médicament. Aoka hitandrina amin'ny sakafo izay hohanina isika tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa raha mihinana sainement, milamina, madio isika, dia tokony tsy voan'izany cancer zany no fihinanao. Mihetsika faharoa, karazana sakafo le teo. Ny fihetsehana indray zany zao, bouger chaque jour. Ny fanaovana fanatanjahantena dia manena be tsisy ohatrany risque de cancer. Mandeha marcher, monter l'escalier, mais karaha ohatra. Mihetsiketsena ohatrano ary ianao ry ramatoa zay mijery amin'izao fotoana izao dia manaova fanatanjahantena ohatrano. Au lieu de mijery télé fotsiny manaova fanatanjahantena. Manger sainement zany le voalohany ilovana amin'ny cancer. Bouger faharoa. Fahatelo, dormir matory. Ny tsy fahatoriana zany dia lasa miena ny défense immunitaire. Ny tsy fampino torimaso. Ny stress, tsy maintsy gérenao koa stressinao. Efa nitantsika omaly zany. Satria io mahatonga le inflammation chronique, mahatonga ny fahavoazana rehetrarehetra ny anivon'ny sela tsirairay avy any. Le sommeil est protecteur. Rehefa matory ara-dalàna ianao dia tokony tsy voany zany homamiadana zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Éviter les toxiques. Ialao daholo ny toxique rehetra. Tabac zéro. Manomboka androany dia ajanony ny cigare io. Satria le tabac tue. Ao anatin'ny tabac iray iny, cigarette iray iny dia misy plus de 4000 poisons. 4000 poisons. Nefa dia be dia be ny tanora foka isan'andro. Alcool ajanony. Raha tsy te voan'izany homamiadan'izany ianao. Ny produit chimique tandremo. Rehefa mividy zavatra dia jereo tsara. Ary raha azo atao dia manaova vaccin. Vaccin HPV ho an'ny vehivavy, hépatite B, karazana vaccine rehetrarehetra dia miaro amin'ny homamiadana. Anao fony teny kely momba protection solaire. Anisan'ny tena be dia be manko amin'izao fotoana izao le cancer de la peau. Le fipetrahana ela be loatra eo anivon'ny mainandro, indrindra any pays izay misy azan'ny masoandro any. Alao zany rehefa mitaninandro ianao dia amin'ny 10 ka hatramin'ny 3 sy 4 eo any no tena tsara ary vetivety fotsiny. Fa tsy hoe mandritra ny tontolo andro ianao dia eo anao na eo amoron'ny lasaine ianao dia eo anao dia manao bain de soleil eo dia tadio tsara fa mety hiteraka ny cancer de la peau zany. Ny fanaovana dépistage zany eto dia tena zava-dehibe mihitsy. Ny dépistage na sein, raha tena azo atao zany ny dépistage dia farafaratsiny zany indroa na intelo mihitsy ary. Isa-taona no tokony atao. Dia ny sein zany dépistage ny cancer ny sein. Tsapatsapao foana nononao.
raha vao misy mivotovoto dia mankanesana ny dokotera chirurgien manova mammographie na échographie mamère. Ny cancer de l'utérus vao misy zavatra tsy mety hoe kely na misy raha mandeha lava loatra na misy fivotosana ny tranonjaha zany na ny tenda ny tranonjaha zany dia manatona dokotera. Ny cancer de la prostate raha vao hitanao fa mipipilavy ianao dia tonga dia manaova test any amin'ny dokotera. Ny colon raha vao misy saradalana ny vonin-kakanao any mikaka lava na mitohana lava dia jerevy zany. Ary ny aty voalaza toera fa misy mivotovoto ny tongotra azo atao tsara no miaro an'ireny karazana aretin'ireny. Fa ny dimension spirituelle na maranantsika azy reratsana bavy malala. Amin'ny Korinthiana voalohany toko fahaenina andiny faha 9 dia manao hoe votre corps est le temple du Saint-Esprit. Raha te handresy ny cancer ianao dia tadio zay. Vatempolo fanahy masina ny vatatenanao. Tsy tompony tenanao anao satria fanahy masina Andriamanitra mipetraka ao anatinao. Aza potehana ny vatatenanao. Manomboka androany dia manao hoe za hisafidy ny fiainana, la vie. Za hisafidy ny équilibre. Ary za hisafidy ny discipline. Ary za hisafidy ny fisorohana na ny prévention zany. Satria azo atao tsara no miaro amin'ny cancer rehefa manaraka ny zavatra rehetrarehetra zany. Ny firariko dia ho lavitra antsika ny cancer ary tena olombelona modely daholo tsika ara-pahasalamana eo anivon'ny fiarahamonina. Andeha ho jerentsika indray ny loha-hevitra izay nentsika omaly mahakasika ny ara-panahy. Inona no nentin'ny pasteur tamintsika omaly? Ilevitra sahijoro. Mahafinaritra. Mora mahafinaritra noho izany koa ny androany. Aiza Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Andehantsika anaraka izany. Fa mialoha izay andehantsika hiaino hira izay ataony Rahavavy eo ny foko. Mino finaritra tompoko. No
Ieni fuoco noi twecia, ieni fuoco noi twecia. Fifaliana mandrakareva no eonatsika ry avana malala noho ny fahasahoan'Andriamanitra dia mbola tratra n'izao fotoana izao indraytsika ary minisika fa ho famonjenantsika nyzao fiarantsika mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra izao araka ny tenin'Andriamanitra hoe fahasoavana no namonjenantsika amin'ny finoana fahasoavana no namonjenantsika amin'ny finoana ka dia minosika fa hamonjy atsika amin'ny fahasoavana izany tokoa ny Jesosy ary noho ny amin'izay mba hatateraka izay famonjena izay dia ho avoziny tiany mba ho voaova isika tiany anandrana zany iaina zany fanavozana izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy rerany. Andeha toizatsika ny dindinika ny amin'ny fanavozana zay niainan'i Josefa ary amin'ny alalan'ny dingam-piainan'i Josefa no andraisantsika afatra mifantoka amin'ilay loha hevitra hoe no avozina sy ny faharetan'ny finoana. Ary tena zavatra mahafinaritra ity fandalinana ny ten'Andriamanitra ity. Araka ny hitantsika tamin'ny Lasara dia ny hoe namidy andevo ane Josefy ary novidiny Potifara izy. Dia isika ankoa araka volazan'ny ten'Andriamanitra dia nofo namidy andevo ny ota. Dia lasa mpanompo ny ota isika. Mpanompo ny ota isika. Zay manota ozy izy ny ten'Andriamanitra dia andevo ny ota izy. Kanefa nisy anankiray izay nividy atsika. Dia tsy iza fa Jesosy. Novidiny Jesosy indraytsika. Ka nanafaka atsika to amin'izany fanadevozany fahotana izany Jesosy Kristy. Mba hatafavelona atsika amin'ny zanaka atsika. Amin'ny zanaka atsika. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza ry havana malala hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra, izay zanak'Andriamanitra dia tsy manota izy. Tsy manota izy. Ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Any amin'ny Jaona voalohany no milaza an'izany. Toko 7 dia ny andininy 7. Dia zao no voalaza izay ten'Andriamanitra izay. Jaona voalohany toko 7 ny andininy 7. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny. Ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Mahafinaritra izany teny izany. Izay rehetra nateraka Andriamanitra, zanak'Andriamanitra dia tsy manota. Ary ny voany mitoetra ao anatiny. Any amin'ny Baiboly Diem nilazana azy dia hoe ny voana fafin'Andriamanitra, ny voana fafin'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Misy zavatra zany izay nampitoerin'Andriamanitra ao anatintsika. Dia noho io zavatra izay nampitoerin'Andriamanitra ao anatintsika io dia tsy mahay manota isika. Inona zavatra nampitoerin'Andriamanitra ao anatintsika? Ny fanahiny, ny fanahiny, ny fanahiko o Jehova. Ataoko anatinareo ny fanahiko o Jehova. Jesosy ankoa dia nilaza an'izany tamin'ireo mpianatra any amin'ny Luka Jaona toko 20 azafady no milaza an'izay Jesosy. Manomboka amin'ny andininy 20 dia hozy izy ny teny Jesosy rehefa niona tamin'ny mpianany Jesosy Kristy. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra e. Jaona toko 20 dia vakitsika ny andininy 20 dia hozy izy hoe ary rehefa nilaza izany izy Jesosy anio dia nanisy fofonaina ka nanao ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina.
Jesosy koa nefa nilaza sy nampananteny fa anome atsika ny fanahy masina de ny mpananatra izany zay ho ao anatinareo izy Jesosy any amin'ny Jaona 4:10 izy milaza an'izany zay ho ao anatinareo izy ary ho eo aminareo mandrakariva. Zay zany le hoe zay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy. Ry havana malala ndao am'izay jerevantsika ny zavatra aseho tamin'i Josefy fa rehefa tao an-tranon'ny Potifara ne Josefy andevy tao an-tranon'ny Potifara tsy nanotana izy ary tsy nahay nanota izy satria na zavatra aseho aitsika nisy nakafana tao nakafana azy de zao ny navalon'i Josefy. Ndao am'izay ary mba vakitsika ny ten'Andriamanitra. Genesisy 7:7. Genesisy 7:7 de hoy izy hoe tsy misy lehibe noho zao raha am'ty trano ity, Josefy no miteny, tsy misy zavatra narovany Potifara zany amiko afa-tsy ianao ihany satria vadiny ianao. Koa ataoko ahoana no hanao zany ratsy lehibe zany ka hanota eo am'izay le tsindrina tsara amin'Andriamanitra. Fa tsy niteny Josefy hoe ataoko ahoana no hanao zany ratsy zany ka mety hampasosotra na hampatezitra any patron any vadinao. Aleo tsy manao sao de tezitra ny vadinao. Tsia ataoko ahoana ny hanota ka hanao zay ratsy amin'Andriamanitra, hanota amin'Andriamanitra. Ry havana malala, Josefy na dia tafasaraka tamin'ny Jakoba rainy azy dia tsy tafasaraka tamin'le rainy any an-danitra izy de tsy iza f'Andriamanitra. Aiky fatany fa Andriamanitra dia miaraka amin'ny mandrakariva ary manatrika azy mandrakariva Andriamanitra. Na dia andeva aza izy manompo dia fantany atsapany fa miaraka amin'ny Andriamanitra fa tsy olona no jereny Josefy. De hozy izy hoe tsy afaka manao zany ratsy zany aho ka hanota amin'Andriamanitra. Ry havana malala, aza dinitsika fa ny Isaia 15:15 sy 2 de milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe ny tanan'i Jehova tsy fohy ka tsy mavonjy, ny sofiny tsy lanodalovana ka tsy mahare. Ianao zay mitaraina ao anatin'ny lavaka, ianao zay mitaraina zay misy zavatra manandevo anao, mamatotra anao, mampijaly anao, tsy fohy ny tanan'Andriamanitra ka tsy mavonjy anao. Ary ny sofiny tsy lanodalovana ka tsy mahare ny fitarainanao. Fa zao no voalaza no andeny 2. Fa ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny elokareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Misy zavatra mampisaraka amin'le raitsika de tsy na fa ny fahotana. Fa Josefy tompoko tao an-tranon'ny Potifara rehefa niatrika fakam-panahy de tsy nasiny mihitsy le efitra, tsisy efitra nampisaraka azy tamin'ny rainy de tsy iza fa Andriamanitra izany ka natonga azy ny teny manao hoe ataoko ahoana ny hanao zany ratsy lehibe zany ka hanota amin'ny Andriamanitra. Ny afatra omenanao tompoko fanavaozantsika de zao, aza sina hevitra mampisaraka anao amin'le rainao zay ny an-danitra. Ny fahotanany mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ary zay no afatra no nampitaitsika tamin'ny teo aloha hoe Jesosy no naseho hanaisotra ny ota, hanala an'ilay hevitra, handrava an'ilay hevitra Jesosy Kristy ka tsisy ampisaraka atsika intsony amin'le Andriamanitra. Ka na dia miatrika fakam-panahy, na dia miatrika fizan-toetra azy ianao dia tsy atahotra ianao satria eo le Andriamanitra
eo izy miaraka aminao izy ary manatrika anao eo izy. Tsotra ny valy teny Josefa, tsia fandavana avy hatrany. Ary Jesosy de manamafy an'izany ao amin'ny Luka 4:17 teo izy nyteny Jesosy hoe fa izay manda aho Jesosy eo anatrehan'ny olona mandany Jesosy io mandan'Andriamanitra. Jesosy Andriamanitra zay manda aho Jesosy zay mandan'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kokosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Josefa tompoko, olona no laviny fa tsy Andriamanitra mihitsy. Le olona no laviny. Manda tsy mety fa tsy Andriamanitra. De hoy Jesosy zay mandany an Jesosy eo anatrehan'ny olona, zany hoe manaiky an'le olona no ekeny mihoatra noho Jesosy, olona no ekeny noho Jesosy. Zay manda aho Jesosy noho ny amin'ny olona, de za ihany koa Jesosy anda azy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Mampatahotra zany laviny Jesosy zany, laviny Jesosy ianao. Ary za ihany koa no fanavaozana zay ndao iainantsika. Raha nandany Jesosy ianao tompoko, nandritra ny fotoana tany aloha tany, nandany Jesosy ianao, kanefa ianao zanak'Andriamanitra, tian'Andriamanitra, tian'le rainao mihitsy ianao io, kanefa nanda azy ianao tamin'ny fomba mahasamihafa, zany hoe mandany Jesosy zany. Tsy miaino ny feony, miteny aminao, te hifandray aminao, le rainao, de nao tsy te hiaino ny feony. Ary izy te hiara-miasa aminao, zay nefa hitantsika tamin'ny teo aloha zay, le hoe ny rainy mba hitady ny rahalany ane Josefa, de le raintsika any an-danitra ko te hiara-miasa amintsika, de maniraka atsika izy mba hitady sy hamonjy an'ireo rahalahtsika, kanefa lavinao ihany koa zany, nanday ianao. Za tsy tianao zany tsy tianao zany tsy vitako zany. Ravana malala fanavaozana zay iainantsika amin'ity androanio ity, voalohany de ny hoe ndaotsika tsy anda an'Andriamanitra fa hanaiky an'Andriamanitra mandrakarivo, satria zay no antoky ny fandresentsika amin'ny fizahantsoetra zay andalovantsika io. Indraindray sahirana mihitsy ianao miatrika zany hoe fakapana fizahantsoetra izany. Indraindray tsy hitanao zay atao, Andriamanitra io ndray fa misy fizahantsoetra ndray, ahoana? Ravina malala. Voalohany aloha, esory ny hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra, esory. De tsy na fa ny fahotana izany. Ataovy azo antoka fa efa voavela heloka ianao. Ataovy azo antoka fa efa nesoriny Jesosy ny fahotanao. Efa nesoriny le hevitra ka raha hivavaka ianao, angataka ny famonjen'Andriamanitra, angataka ny fanampian'Andriamanitra, dia hiaino ny fitarainanao Andriamanitra. Ary fanavaozana koa zay tiantsika hiainana amin'ity anio ity de ny hoe andaotsika tsy anda an'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona, Zay zany le hoe vavolombelon'i Jesosy, vavolombelon'i Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana nahatonga ny Josefa tsy nasanandany ny olona izy noho ny amin'Andriamanitra, de no laviny le olona hoe tsy mety manao an'izany. Tamin'ny fomba ahoana no nanana fahasahiana. Asan'ny apôstôly 2:9 no mameny valiny. De hoy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe fahazo eranareo amin'ny latsany fanamasoko aminareo ka ho vavolombeloko ho Jesosy Kristy any Jerusalema sy eran'ny Jodia sy Samaria hatramin'ny farantany. Azo hery ianareo. De tsy na fa ny fanahy masina ilay hery. Ry havana malalo, ny tena ilaitsika ankehitriny de izany fanahy masina izany. Maro ane
ny ady atreantsika io amin'ny endriny maro samihafa fa mba ahafahanao mijoro tahaka an Josefa dia mila manana n'ilay hery ianao dia tsy iza fa ny fany masina izany ary zay le hoe ny voany mitoetra ao anatiny hoy ny ten'Andriamanitra dia tsy manota izy. Amin'ity takariva aty ihany koa amin'ity andro ity dia tiako raha mba azo antoka inko ianao ka ahazo zany hery izany dia tsy na famifany masina izany ka ninona fizantoetra zay atrehanao zay mitarika anao handan'Andriamanitra zay mitarika anao handan'Andriamanitra le fizantoetra mitarika anao hiala ho tafasaraka amin'Andriamanitra satria mitarika anao na fahotana le fizantoetra ary ny fahotana no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ndao tenao ataontsika azo antoka fa manana n'ilay hery sika dia ny fany masina zany ka afaka ny hovavolombelon Jesosy Kristy. Ry havana malala nanda an'ilay fakapanahy Josefa milavina zany fakapanahy zany ao amin'ny Jaona 1:7-9 dia zao voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala an'Andriamanitra. Zay koa tsy ambaratelo ny Josefa kay izay rehetra mitoetra ao aminy ao am Jesosy dia tsy manota izy ary izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala an'Andriamanitra. Ao amin'ity baiboly DM dika tenombonana dia zao ny ilazany azy hoe izay rehetra miray am Kristy dia tsy manota. Mahafinaritra averiko izay rehetra miray am Kristy dia tsy manota zay le hoe mitoetra ao aminy. Firaisana am Jesosy kay ny tianao lazaina firaisana am Jesosy. Ry havana malalo amin'ity herinandro ty ihany koa tena tiako sy fanariko ihany koa raha mbo tanteraka aminao zany ten'Andriamanitra izany ka hanana firaisana vaovao indrainao miaraka am Jesosy Kristy. Raha somary teo aloha ianao ohatrany adinonao zany hoe firaisana am Jesosy zany Jesosy moa mitena zany hoe ahoana moa le hoe firaisana am Jesosy Kristy any am Jaona 5:10 izy milaza an'izany ny 7 dia ozy izy ny teny Jesosy Kristy Jaona 5:10 ny 7 dia ozy izy Jesosy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko ho Jesosy. Amin'ny alalan'ny teniny kay no iraisantsika am Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teniny. Ary mahafinaritra ane i Davida dia nahatsapa an'izany mihitsy dia nilaza lay teny izy haitsika zay tenin'ny Davida zay ao amin'ny Salamo 120 dia hoy Davida hoe atapoko ny raketako ny teninao mba tsy anina izy hanotako aminao. Rehefa raketinao po ny teny Jesosy Kristy dia manana firaisana am Jesosy ilay olona dia tsy tafalatsaka amin'ny fahotana izy. Zay ke zany lay tsy ambaratelon'ny Josefy zay ny tsy ambaratelony tao an-tranony Potifara lay tompony. Ary fanavaozana ho antsika ihany koa zany dia ny hoe hanana firaisana am Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teniny. Raha somary tsy niainanao zany teo aloha hoe ndeha mba hamaky ny ten'Andriamanitra, ndeha mba hanokana fotoana hifandraisana am Jesosy amin'ny alalan'ny teniny ka hanokana fotoana handinika ny tenin'Andriamanitra, hiay ny tenin'Andriamanitra amin'izao sisy izao dia zay le hoe no avaozina sy faretan'ny finoana.
satria voalaza ten'Andriamanitra Romanina toko 10 ny 7:70 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe ny finoana dia avy amin'ny toro-teny ary ny toro-teny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Avy amin'ny inona ny finoana? Avy amin'ny tenin'ny Kristy ny finoana. Zay kely izy zay ny fandraisany. Zay natonga Josefa sanjoro izy nanoloanan'ny fizan-toetra dia sanijoro ary tsy voazongozona mihitsy izy satria nanana finoana izy. Ary le finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra le finoana. Ry havana malalo andeha ho tanty ho mba hiainantsika ankoa izany afatra izany. Tiako raha tena hanova ny fiainanao izany ten'Andriamanitra izany manomboka ankehitriny dia le hoe hanana firaisana amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny teniny. Fomba fitentsika mahazatra zany dia le hoe métro boulot dodo izy tsika métro boulot dodo dia zao raha le fanazavana teo zany dia miova le izy zay le hoe no avaozina ovana izay raha zay no nazatra teo amin'ny fiainana hoe métro vao mifo dia asa manenjika métro aloha zany mba hamonjy asa métro boulot dodo dia ovana izany manomboka izao miaraka amin'i Jesosy dia ampina le izy dia le anampina anazy manomboka le izy tsy métro logos manomboka azy logos zay ndao anovatsika azy le logos le teny le logos zay parole logos le teny dia firaisana amin'i Jesosy aloha manomboka azy dia lasa miova ohatran'izao zany ny fiainanao manomboka izao logos métro boulot dodo logos manomboka azy logos mamarana azy. Ny ten'Andriamanitra no anomboanao ny fiainana ary ny ten'Andriamanitra no amarananao ankoa ny tontolo andronao dia ho azo antoka fa hitombo ny finoanao ary asahijoro ianao amin'izay fotoana izay. Ry havana malala afatra lehibe ao antsika ny ohatra izay naseho an'i Josefa. Ten'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Genesis 7:30 ihany tao amin'io tantara izay nisy an'io fizan-toetra io ihany dia milaza izy eo amin'ny 2 amin'ny Genesis 7:30 ny 2 dia ozy izy mivoalaza ny ten'Andriamanitra hoe Jehova nomba an Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy. Nanina hoe Jehova Andriamanitra nomba an Josefa dia lehilahy nambinina izy. Ry havana malala tiana ankory mba hiainantsika zany mba ombanao ane Jehova Andriamanitra dia ho ambinina ianao amin'ny toerana zay misy anao. Eny fa na dia toerana zay hiatrehanao ady amin'ny lafiny sy amin'ny endriny maro samihafa dia afaka ny ho tonga olona ambinina ianao. Amin'ny teny frantsay amin'izany dia hoe béni zay olona voata olona nambin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny 4 ao amin'io Genesis 7:30 ihany dia zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe Josefa nahita fity teo mason'ny tompony teo mason'ny Potifara tompony zany ka dia nanompo azy dia notendreny ho mpikarakara ny tao an-tranony ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny. Josefa nahita fity teo anatrehan'ilay tompony. Rehefa miresaka an'izay izy dia any amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 dia misy an'io teny io ankoa zay miverina miresaka ny amin'ireo mpianatra Jesosy zay nahazo ny fanahy masina tao amin'ny efitrano ambony dia voalaza any amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 fa dia nideran'Andriamanitra izy ireo ka nahita fity
tamin'ny olona rehetra nahita fity tamin'ny olona rehetra de nila zany azy le hoe nahita fity ao am'tika teny ombonana baiboly dm zany de ozy izy hoe ary ny delan'Andriamanitra hanika mamioditra tamin'ny vahoaka rehetra mamioditra tamin'ny vahoaka ry havana malalo na dia toerana nanompona azy tao am'le toerana nanompona andeva izy tao amin'ny toerana io de voalaza fa le lanambinina izy satria nomba azy Jehova ary nahita fity tamin'ny tompony izy mamioditra tamin'ny olona Josefa ry havana malalo ndao mba hiainatsika anko izany fiainany Josefa izany satria momba atsika Andriamanitra dia olona ao ambinina atsika tsirary avy naiza toerana misy atsika na any anaty metro na any ampiasana na any ampianarana dia olona ho ambinina ianao satria momba anao Andriamanitra ary ho mamioditra amin'ny olona rehetra ka na de misy aza fizantoetra dia afaka ny ijoro mandrakariva satria zay le izy manana ny fifandraisana amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny atapoko niraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao de olona ho ambinina ianao ary ho mamioditra ary ahita fity amin'ny olona rehetra ianao de ho vavolombelon'i Jesosy andeha izany no hoentsika mbavaka amin'ity andro anio ity angatakatsika mba ho tanterahan'ny tompo amintsika izany niseho tamin'ny Josefa izany hiaraka hivavaka sika raha inaseny an-danitro tena tianay raha mba hijoro amin'ny finoana izahay ary tena tianay anko manomboka izao raha mba tena hanana firaisana amin'i Jesosy izahay amin'ny alalan'ny teniny ka afaka hiteny tahaka ny Davida manao hoe atapoko niraketako ny teninao dia tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana izahay ka ho tafasaraka aminao dia olona ho ambinina izahay any amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy any ary indrindra ho mamioditra amin'ny olona rehetra ka ho tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sotra n'Andriamanitra lehibe indray isika satria tanteraka somatsara manaraka an'izany fandaharana conférence izany isika misaotra ny pasteur Fanera misaotra ny professeur Lalatina ihany koa misaotra antsika tsirairay avy any atokantrano any koa ary tsy adino misaotra anao misaotra anao ihany koa eny avy fotoana mamitsika tokoa izy ity ary rapitso ihany fa mbola misy indray ny lohahevitra vaovao ara-pahasalamana zao dia ahita isika matovy mba ho velona sa velona mba hatovy amin'ny ara-panahy dia ahita lohahevitra isika manao hoe manoatra nony mpandresy manasa antsika tsirairay avy any atokantrano hijery anaraka tsy tapaka zao conférence zao mirohany tena marana antsika azy miriamma dia andeha eno anankiray isika aovin'izay dia mentsika indray mandeha pasteur indray ny famarana izany amin'ny vavaka mahafaly anay mampatsiahy atsika foana ny amin'ilay QR code izay hitantsika ety ambany izy io dia ahafahanao mianatra baiboly na amin'ny teny frantsay io na amin'ny teny malagasy ka zao arao ilay roy mba ahafahanao manohy izany hatrany dia mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy mandra-piaona tompoko mandra-piaona tompoko Jarei zay taniko izay dia lalova no maniny izay io lay tany vaovao hoesy ho anao izay vono-kandresy izao fiainana izao azavazina
mandalo miserana ihany ny afaliana ny seno sy tomany koa faingana fizy efa miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy andray manoto ny fibebahana Zao tsy fotoana ny andrasoandraza fa tsy tompo ny hoavy aminao na ny ray minitra aza tsy fantatrao koa ny hotapahory ny hevitrao azavazina fa ny eto mandalo ny serana ihany ny afaliana ny sento sy tomany koa faingana fizy efa miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy handray manoto ny fibebahana maro ira manantena fa isiny maraina na findrisy tapetra ny aina azavazina fa ny eto mandalo miserana ihany ny afaliana ny seno sy tomany koa faingana fizy efa miandry ianao ny mpamonjy miandry ianao i Kristy handray manoto ny fibebahana ny fibebahana. Andeha hiaraka ivavantsika amaranantsika an'izao fotoana izao. Raha inesy ny an-danitra tanterao aminay reny afatra voalazany tenao reny ka mba ho lehilahy sy ho vehivavy manana firaisana amin'i Jesosy Kristy ary ho tonga vavy olombelon'i Jesosy Kristy ane izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotranao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoana mandray izay rampitso toy izao. Miraly anao hatrany mitombo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary anavao ny finoana ho azy. Mandra-piona indray ary tompoko.